volana maro izay no nisian'ny fiakarana vidina arina fandrehitra na ny Charbon teto Mahajanga. Tafakatra 2 sy 3 alina ariary ny gony kely ary 2 sy 2 alina ariary kosa ny gony lehibe. Dia noho izay indrindra dia miaina ny fampiasan'ny Malagasy ny isan'ny tokantrano ny arina fandrehitra vokatra ny fiakarany. Tamin'ny mois de février izy niakatra. Zo zany izy tamin'io zany 70 gony kely raiky. Zo zany izy teo 70 fa mijotso zio 65 60 55 io. Fa miakatra ndraiky izy mois de mai. Satria matoto varon'olo laborosy akany zany sy manao koa rô. Tsy misy sasatra. Meko fatozana vary any. Raha oharina tamin'ny amin'izao mety ovina indray mety misy fiakarany indray zao. Mois de mai sy misy miakatra kely. Mois de mai hoavy jour ambony miakatra kely. Satria matoto vary laborosy matoto vary sy manao rô any. Miakatra kely tsy miakatra be malakory miakatra kely par rapport aux autres. Zio ko 60 mety naliakatra 65 na 70. Dia manahoana ny fafavitry ny olo mividy charbon am'izao? Mba mitovy amin'ilay tovy? Fa tsy mitovy fa tsy dia mavitriko loatra zany zao. Le olo motobato zany mahazo folo zany elaela koa izy. Taloha izy mividy folo motobato lafonany raiky na raha tsy falao. Dia fa koa. Efa manana fomba ahafahana miaro ny tontolo iainana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao entina ampihenana ny tany fandripanana ny ala eto Madagascar. Antony iray namoahany fitondram-panjakana ny fatana etanol. Ilaina ny fampanaran-dalàna amin'ny fanorenana fototra-vitrasa eto Mahajanga hoy ny ben'ny tanàna ny Mahajanga voalohany Andrea Tomanga Mokhtar Salim. Ialana amin'ny fandrodanana mety iseo. Betsaka raha toa ny fandroerana tsy manara-dalàna eny anivon'ny fiarahamonina ka mbola isy ny fepetra ho raisina amin'izy ireny. Zany matotsika manomboka ny tena ngeza ohatra amin'izao dia miroso tsikelikely ary fitaizana ary fanajariana tanàna tsikatsika. Izay zavatra eny tsy vitan'ny komina irery fa isika rehetrarehetra izay matsapa hoe tokony misy lalàna ifanajantsika mba isiany fiarahamonina mirindra izay fotsiny no tokony hojerentsika fa ny lalàna toko tsy fanenjena ny rakotona ny rabe fa fitsonjovana ny soiombonana sy ny fiarahamonina ka rehefa izay no voajantsika dia milamina ny fiarahamonina tsika fa raha vao tsy manaja an'itsika dia mbola ifampitorety isan'andro any amin'ny tribunal tsika ka ny tribunal foana ny manapaka dia avy eo tsy maintsy tanterahana ny didy. Tanjona ny ampanarahan-dalàna amin'ny fanorenana eto anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Anisany olana mbola baben'ireo vahoaka ao anaty fokontany ny tsara rano ambany ny trangana vakitrandro arahina fanendahana ataon'ireo andehana tanora. Na andro mazava aza dia miseho hatrany ity vakitrandro sy ny fanendahana ity ranambarany lehibe ny fokontany tsara rano ambany. Tamin'ity volana ty ma zany nadarindray zany nasan'ireo jolamo zany resaka famakiana trano zany. Fa vokatra n'le tsy fisian'ny herinaratra zany dia ohatra mazivana zany le panao saraty zany. Taona ty zany isy indray fa tamin'ny lasa moa zany somary miatiaty kely zany le izy. Dia faharoa manaraka an'izay moa zany raha misy n'le fitany filaminana vezivezy tamin'ny eto aty zany somary miatoato lay zany le resaka trano zany sy le fana manendaka zany. Satria amin'ny 7 ariva na amin'ny 7 ariva na amin'ny 4 maraina dia efa eo zany fotoana fanaovana asaratsindreo zany. Nefa na tsy zany aza efa manatatitra foana zay any amin'ny filaminana zao ny zavatra mandalo amin'ny tanàna dia mijosa teoterina reo mijery misy. Dia zany le fitarana koa moa zany tonga aty aminay dia lefa ny tompony andraikitra mikasika an'izay le famakiana trano zay. Misy moa zany avy any amin'ny fokotany ivelany zany fa misy ta zany mpame renseignement fotsy dia ahafahana zala tsofoka manao asa ratsy aty aminay zany satria mivelatra be zany le kariteny. Dia inona zavatra tena angalariny zareo matetika? Tena tsy fidy zavatra angalarina mihitsy zavatra azondreo andesina dia fa ny télé, lecteur, subwoofer sy ny taritariny dolo zay zany. Rehefa hitan'ireo azondreo chiffre zany dia fa alendreo daholo zany. Taken'ireo vahoaka ao amin'ny fokontany ny tsara rano ambany nisy ny fandriampahalemana maharitra. Politika tanteraka ity torapasika eny amin'ny village touristique vokatra ny fakan'olona sasany fasika eto amin'ity toerana ity. Tafiditra ny ranomasina mihitsy amin'ity toerana io rehefa tsy misy fasika misakana ny ranomasina tsy hiditra. Raha ny fantatra dia efa nisy ny lalàna navoaka ny avy eo anivon'ny faritra Boeny fa tsy azo atao ny maka fasika eny amin'ny village touristique sy ny manodidina. Azo zany misy mangalaka io fasika io mahatonga rano
tafiboka aty ambadika ty kondriaka amizay sisiny talina nanomboka tamin'ny vinona nisy naka fasika teo fa ela foana izy io fa le raha zany tsy tratra zany rehefa misy ndraiky zany mahita dia tany tsy masaiky miteny mety olona vety foana olona maka fasika sa olona vety foana maka fasika dia amin'ny inona fotoana fankandro le fasika io amin'ny andro arivariva misy mangala fasika eo amin'ny fito sasany karakara io fa misy dia inona raha hoentindreo rehefa reo maka fasika gony raha desindreo da gony nefa misy mipody maromaro zany reo tandidin-doza ny sisan-dranomasiny Mahajanga eny amin'ny village touristique raha tsy misy ny fepetra entitra raisina ny tompona ndraiky rezantikajana betsaka amin'ireo mponiny Mahajanga no misitraka ny fitsaboana maso sy ny fitiliana diabeta maimaimpona izay notanterahany ny Léonce Club teny amin'ny CHU Bezaga Androva mahita dia ohatra manjavonjavo mbola tsy nanao fanafody manko ny tena fa rehefa amin'ny afara amin'le 29 io zany eo zany vao hita hoe nanahoana le ahoana ozy dokotera teo masan'le maso manao boty enina isanandro dia avy eo 29 zany positif manao opération dia io opération io ve mbola andavam-bola tsy andavam-bola ozy fa le fanafody ty zany dina amin'ny pharmacie mety aminareo ve le fitsaboana maimaim-poana mety ka manavitra ny tena tsy manana dioko aty zany dia anaraka fahasalamako zany hoe fahasalamako hoe misy diabety sa tsisy dia nanahoana mivarina tao dia araka ny voalazan'ireo taton'nytokona ndraiky dia hoe milamina zay le expression milamina ilaina ve ny fijerena tena ilaina mihitsy satria efa 68 any raha zao samy manana ny endrika isehoany ireo aretina no zahana teto hoy ny mpitsabo atrito aloha zany amin'ny zarazara le izy misy ny olona mila manao solomaso izany hoe manao ny atao trouble de réfraction ohatrany hoe myopie tsy mahita lavitra na presbytie le lehibe le tsy mahita akaiky moa zany dia teo koa misy ny karazana areti-maso maro samihafa zay na mila fitsaboana ara-panafody matetika moa zany misy karazana boty atety amin'ny maso reny na mila fandidiana zany amin'ny ankapobeny zay eo ny katarakta dia eo ny aretina maro samihafa koa zay afaka hoe didiana atao amin'ny servisiny ato ho an'ireo izay tsy maintsy mandalo fandidiana maso dia ho raisina an-tanana izany saingy misy kosa ny fandraisana anjara kely ho an'ireo izay ho didiana mba ho fitsonjovana azy ireo mifindra toerana ao amin'ny Majamba avokoa ireo olona maka ny anko na ny mangrove ka mitarika ny faharipan'ny ala aty amin'ny faritra boeny velarantany maro ao teny faritra misy atsika no efa izany ministera ny tontolo iainana arovana indrindra ny toerana misy ny ala anko zava-dehibe ny fiarovana ny ala anko no ny fisian'ireo biby mivelona mity anko ity faritra boeny moa dia rahantsika mahalala fa manana sisin-dramasina tena feno mangrove tokoatrany ka ny velarantany misy mangrove atika hatrany faritra boeny amin'izao fotoana izao dia manodidina eo amin'ny 82 000 hektara eo raha malala nefa ny tsindry mahazo ny mangrove amin'izao fotoana izao eratrehan'izay dia misy zany ny mangrove ny fampitehana misy ireo toerana misy mangrove tena efa lasa mangadiady tokoa eratrehan'izay dia misy ny ezaka tao eo aloha ny fampiarana ny lalàna ary ao anatin'izay ihany koa dia misy zany ezaka tao amin'ny hoe fanitarana ny velarantany voarakitry ny mangrove tsy hoe fanitarana ahoana akory fa restauration fitenenana azy amin'ny resaka teknika zany hoe le toerana misy mangrove ka ripaka zany dia amin'ireny no ezahana ambolena mangrove dia amin'ny atoato moa zany manomboka amin'ny tontolo ity dia misy ny fanohizana ireo hetsika efa natao hatramin'izay dia ny fambolena mangrove zany izay taomana ny olona rehetrarehetra ary raha malala moa efa maro ny volo-mangrove vita tao anatin'ny faritra ny raha na nataon'ny tatao amin'ny isam-pandrara foibe paritry ny ala sy ny tontolo iaina zany sy ny fampandrosoana maharitra na ny raha na tamin'ireo mpiara-misaika ao anatin'ny tontolo iaina tsy mitsahatra ny manaramaso ny alaon aty amin'ny sisitany Mahajanga ny ministera ny tontolo iainana amin'ny alala isapandraraparitra